Sotran'Andriamanitra lehibe isika nomeny ity maraina ity, aoka hiaraka hivavaka isika ry havana. Sotranao izay ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, anomezanao indray ity maraina vaovao ity, azoana mandre ny teninao, mangataka anao indrindra Jesosy, ny atsapahanay ny alehibe ny fitiavanao sy namonjenao anay, ary toeranay hifalianay amin'izany, ary iainanay amin'ny fahamasinana amin'izay hanamasinanao anay amin'ny fanainao masina. Taio ny olona rehetra izay mandre sy mahita izao fampitana amin'ny alalan'ny hainao manjery izao. Sotranao indrindra Jesosy, noho ny fitiavanao, ny famondramponao amin'izay andrenesana ny teninao amin'izao hevitra ataonao hitondra fiadanana fa tsy loza izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy 7:7. Lioka toko voalohany andininy 7:7. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity maraina ity dia maneho amintsika ny fahefan'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, hain'Andriamanitra ny mamonjy an'ny mpanota, ary hain'Andriamanitra ny ho tonga eto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny zanany. Zavatra mahagaga eo masontsika izany, kanefa nataon'Andriamanitra. Ary io no tsinjon'ny Maria hoe: fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Izany asan'Andriamanitra mamonjy izao tontolo izao zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany no irain'ny Maria eto amin'ity Lioka toko voalohany ity, manomboka amin'ny andininy 9:7 sy ny manaraka izany. Andriamanitra mahery, tompony hery sy ny fahefana, mahefa ny zavatra rehetra, atao hoe tsy toha. Izany no manao zavatra lehibe ho an'izao tontolo izao ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy ho an'i Maria, fa ho an'izao tontolo izao no nataon'Andriamanitra, no nanaovan'Andriamanitra izany asa lehibe izany. Nahatsiaro izany asa lehibe nataon'Andriamanitra izany ohatra ny zanak'Israely raha tafita ny ranomasina mena izy ireo, ka hoy izy: Jehova no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Izao no Andriamanitra, ka ankalaza azy aho. Exodus toko 5:12 andininy 2. Ny zanak'Israely ny hira fideranan'Andriamanitra satria novonjen'Andriamanitra izy. Lay Andriamanitra mahery no nitantana azy, napita azy tamin'izany loasa aloko ny fahafatesany zany. Zava-dehibe amin'ny zanak'Israely zany, ary te mbola mitoy izany firana izay nataony zanak'Israely zany hoe: tarihinao amin'ny famondramponao ny firenena izay navotanao, ka entinao amin'ny herinao ho any amin'ny fonenanao masina izy. Izany famondrampon'Andriamanitra izany no hitondrany, hitarihany ny firenena izay navotany, ary ho any amin'ny fonenany masina, ho any Jerosalema izany. Ny zavatra izay tsarona indrindra koa dia ny hira izay nataony Hana raha feno ny fanahy masina izy. Ka ny hira teo anatrehan'Andriamanitra koa izy, satria Andriamanitra efa nanao zava mahagaga teo amin'ny fiainany raha nitondra voka na nahazo an'ny Samuela izy. Izany firaviravona amin'ny Jehova izany sy ny fifaliana amin'ny famonjeny
izanylay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Hana. Ary Hana moa dia tsy hafa fa nitalao ny famindrampon'Andriamanitra, nanantena ny famindrampon'Andriamanitra. Ary na dia efa saika tsy mahateny intsony azy izy, dia mbola nandohatra ny etaetapony teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy masina tahaka an Jehova, tsy misy Andriamanitra tahaka an Jehova, ary tsy misy vato lampy tahaka ny Andriamanitsika io. Hoy ny Samuela voalohany, 2:1 sy 2. Ny herin'Andriamanitra izay namonjy azy no tsapany Maria amin'izao teny izao. Lay Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra, lay mahavita ny famonjena amin'ny fomba tsy takatry ny sain'olombelona, izany no manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny Maria. Efa nanao na efa nahatanteraka, izany no lazain'ny Maria eto. Inona moa no hoe efa nanao na efa nahatanteraka? Izany dia maneho amintsika fa Andriamanitra efa nahavita asa teo amin'ny fiainan'ny Maria, fa misy fiatraikany amin'ny fiainany zany ankehitriny. Inona lay asa vitan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Maria? Ny nanorotoronana any Jesosy tao akibon'ny Maria, io no asa vitan'Andriamanitra. Dia ny nahatongavany Jesosy ho nofo, ilay teny tonga nofo, lay Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay no tonga olona, ary zany indrindra lay asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Maria, teo amin'ny fiainany zao tontolo izao. Zany no efa nataon'Andriamanitra io famoronana, io lay fanorotoronana any Jesosy tao akibon'ny Maria io, dia misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny Maria ankehitriny, amin'izay irany firam-baovao an Jehova izao. Misy firavoravona firavoravom-pamonjena ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Io ry havana no fiatraikany ny nitondran'ny Maria ankibo any Jesosy. Lehibe ny asan'i Jehova ka diniany zay rehetra mankasitraka azy. Hoy ny Salamo 119:2. Lehibe zany ary ataon'Andriamanitra, ary ho an'izay mankasitraka zany asan'i Jehova zany dia mandinika izany. Dia nio ry havana, izany asan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy izany, fa mampiravoravo ny fo izany famonjen'Andriamanitra izany, mampiravoravo ary manala ny tahotra rehetra, manala ny tahotra rehetra. Fa ity no mety mampametra-panontaniana ny olon'Andriamanitra indraindray. Mety hiteny hoe raha Andriamanitra mahery tahaka izany ary io Andriamanitra io mahavita zava-mahagaga zay tsy takatry ny sain'olombelona, nahoana ny mpanompony na ny vahoakany no sy hoy pahoriana tratra ny zava-mandoza, nahoana no tsy mamonjy izy amin'ny zavatra tokony amonjena? Fakapanahy efa nahazo ny jiosy babo izany ry havana, efa nahazo ny jiosy babo tany Babilôna izany, ka ny fahababona dia midika fa resy ny Andriamanitra, resy Jehova Andriamanitra. Zany no fakapanahy lehibe nahazo ny babo tany Babilôna izany. Fa izany eo ihany, fa ny zavatra zay nahatonga fanindronana mafy tao am-pony reto voababo reto dia ny nilazany ny fandatsana zay nataony reto firenena jentilisa reto. Zany nampiravoravo tanana azy, mampiravoravo tanana azy. Fa ity ny tena zava-doza dia ny nandrenesany ny faharavan'ny Jerosalema sy ny tempoly. Izy efa ny amin'ny fahababona, ary ny tempoly sy ny tanànan'i Jerosalema dia noravana. Io no nahatonga azy ho faty ny finoana, ho faty ny fanantenany an Jehova. Ny salasalany amin'ny herin'Andriamanitra izy ireo. Eto aminay marina fa Andriamanitra tena nahafoy anay izy, ary tsy mahavonjy
Zany ny zavatra mety mahazo ny mpanompon'Andriamanitra ry havana malalo. Fa inona no nataon'Andriamanitra tao anatin'izany zavatra izany? Andriamanitra tsy nahafoy ny olona, mbola naniraka ny mpaminany izy. Ilaza fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Izany no nampaharetako famindram-po aminao. Zany fitiavan'Andriamanitra zany. Zany fitiavan'Andriamanitra mandrakizay zany dia amin'ny fahafenoany sy amin'ny fahatanterahany. Tena tia Andriamanitra, tsy mahafoy ny olona. Ary zany no nahatonga indray fanorenana finoana vaovao tao anatin' reto vahoaka babo ireto. Ry havana malala, Andriamanitra tsy ampitoetranao amin'izay fisalasalana na amin'ny fakapanahy, fa Andriamanitra te hananatra ny finoanao, te hampiakatra ny finoanao, te hanome anao fahatokiana tanteraka, satria Andriamanitra mahery izy ka manan-kery hamonjy ary mampahery anao koa amin'izay mety ho fahasarotana miatraika amin'ny fiainanao. Lay Andriamanitra mahery no manao famonjena ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Tena mahavonjy Andriamanitra. Ary izao hitan'ny Maria izao entin'ny Maria ao akibony izao, ilay mpamonjy izao tontolo izao. Zany dia zavatra tsy ninoana, zavatra nampisalasala ny olona zany, fa nataon'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa niteny hoe Immanuela, amintsika Andriamanitra dia tanteraka izany. Amintsika tokoa Andriamanitra, miady ho antsika izy, miara-dalana amintsika. Manao zavatra lehibe aminao Andriamanitra dia ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Inona no mampisalasala anao? Aza misalasala, fa hoy ny Filipianina 4:4 hoe mifalia ao amin'ny Tompo. Hoy izao indray, mifalia. Hazony mafy ny fitiavan'i Jesosy ianao, hazony mafy ny asan'Andriamanitra izay nataony ao aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany ny dikany hoe mifalia, mihazona mafy. Aoka ho velona ao amin'ilay Tompo ny tia anao, namonjy anao, lay mahery manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra mahery io izay ambaran'ny Maria io. Nandresy ny fahafatesana, nandresy ny devoly, nandresy ny ota. Zany lay Andriamanitra inonao. Tsy hoe ny zavatra mandalo eto amin'izao fiainan'izao ihany no ilanao an' Jesosy ka andresenao, na koa hahatonga anao kivy raha tsy mamonjy anao amin'izany Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra aminao, mpanjino zany ry havana. Dia nandresenao ny fahafatesana no Jesosy Kristy, nandresenao ny devoly no Jesosy Kristy, nandresenao ny ota no Jesosy Kristy. Lehibe sy mahery ny fitiavan'Andriamanitra. Izany nanoloran'Andriamanitra ny zanany, dia ny sarobidy indrindra taminy. Fa io zanak'Andriamanitra io koa nanolotra ny ainy hamonjy anao, hamonjy atsika, satria tia anao izy, tia antsika Andriamanitra. Ary zany fitiavany zany dia mandrakizay zany, amin'ny fahatanterahany zany. Zany no itiavan'Andriamanitra antsika. Eny fa na dia mangozohozo aza ny finoantsika, manoloana ny zava-misy amin'ny fiainana, manoloana ny zavatra ady atrehiny, dia zany no tsy andaozan'Andriamanitra anao, tsy andaozany fanahy masina anao, fa ny fanahy masina no fanahy pampahery. Zany ny maha-Andriamanitra mahery an'Andriamanitra. No Jesosy Kristy izay nirahana hamonjy izao tontolo izao, dia nandray hery avy amin'Andriamanitra mahery i Maria, ka afaka mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fony manontolo, ary miravoravo amin'Andriamanitra mpamonjy azy izy. Tsy izy ihany anefa, fa ianao koa izay miandrandra ny famindram-pon'Andriamanitra, izay rehetra miandrandra ny famindram-pon'Andriamanitra ho famonjena azy, dia atsapa io fitiavan'Andriamanitra io asa n'Andriamanitra lehibe io. Raiso ny famonjena ary izay namboarin'Andriamanitra ho anao ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fampodiana ny babo avy an'ny Babilôna dia zava-dehibe nataon'i Jehova ho an'i Jiosy, ary tena nahafaly azy. Hitantsika amin'ny Salamo 4:2 sy 4:1 sy ny 3 izany. Andriamanitra zay manao zava-dehibe dia Andriamanitra tsy misy tahaka azy, masina sy mahatahotra izy, ary manamasina izay navotany,
hiaina amin'ny mpahamasinana. Ry havana malala, izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao dia antsona isika mba handenika ny asan'Andriamanitra, dia namonjena antsika ao amin'i Jesosy Kristy, ary ny hanamasinana antsika koa ao amin'ny malala ao amin'ny Jesosy, ary hanamasinana antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hahatonga antsika hiara-mandova ilay famonjena efa notanterahany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary handovatsika ny fiainana mandrakizay, hananantsika toky amin'ity fiainana mandalo ity, fa tsy mahafo ianao lay Andriamanitra mahery, satria mampahery anao, mampatanjaka anao, mampitaka anao, tsy tanondrika amin'ny zavatra mandalo eto amin'ity fiainana ity. Jesosy Tompony hitatana anao, hiazona anao amin'ny sandrony mahery, ka mampandrisy anao amin'izao fiainana izao ary amin'ny fiainana ho avy raha teo koa. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra izay hatramin'ny taloha indrindra kao mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetrany. Amen.